Fony anao dia mirary anao azo tomana sampana fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV manasanao ampanajana ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity makasika ny toetrandro avy hatrany no entintsika misantatra ny fotoana ary manohy ny diany miakandrefana somary mianatsimo hatrany ilay cyclone tropical intense felagna ao amin'ny ranomasimbe indiana hatrany moa no misy ny fohy be endry hafainganana pandeha 7 kilometatra isan'ora kosa no hoentindrio no vaovao ho azo avy ao anivon'ny sampandrara mpamantatra ny toetrandro tokony tamin'ny 3 ora tolakandro tany hoany dia tany amin'ny 5 sy 700 kilometatra atsinanany mananara no nisy ny fohy beny ny antsipriny zay avy hatrany azahoady toerana dia nitomboery ka lasa cyclone tropical intense il arrive doza felingue amin'izao fotoana zao dia mitombohery raha oharina eto amin'ny omaly satria efa cyclone tropical intense izay mitondra rivotra 570 kilometatra isan'ora sy tafidrivotra 560 kilometatra isan'ora any amin'ny faritra manakaiky ny fohibeny izany hoe any anaty ranomasina mizotra kandrefana somary atsimo ny diany amin'ny hafainganam-pandeha 9 kilometatra isan'ora efa manomboka mipaka amin'iny morontsiraka avaratra atsinanana dia faritra sava analajofo ary atsinanana ny rahona izay mielo azy ka noho izany ny distrika manaraka reto dia iangaviana ampiatra avy hatrany ny filazana loza ny tatao ho an'ny distrikany Andapa, Sambava, Antala ary distrika rehetra ao amin'ny faritra Analajofo sy ny faritra Atsinanana. Ny faritra Alotra Mangoro kosa dia mampiatra ny filazana loza manambana miampy amin'ny distrikany Bealana, Befandrina Avaratra, Mandritsara sy ny distrikany Tsaratanana. Itsikilany kosa dia filazana fanerana ho an'ny distrikany Antsiranana voalohany sy faharoa ary miampy distrikany Mosbe, Ambibe, Ambanja, Analalava, Antsuy, Port-Berger, Mampikony, Tsaratanana miampy Antsozobe, Manjakandrina, Ambohidratrimo, Antananarivo, Andramasina, Ambatolampy, Antanifotsy miampy ihany koa ho an'ny Fandrina, Manandrina, Ambositra, Fianarantsoa, Mosivarika, Mananjary, Ikongo, Ambohimasoa ary Manakara. Raha ny tombatombana dia tsy hiditra eto amintsika ny mason'ity rivodoza ity fa ny vatany sy ny anjeo andrahoana miaraka aminy dia hitondra orabe mikija sy tafio-drivotra. Be velarana izany vatany izany satria any amin'ny 400 kilometatra any ho any ary ny rahona miaraka aminy dia afaka mihitatra hatrany amin'ny 10 kilometatra. Mandritry ny fandalovany izany hoe hatramin'ny faharoan'ny volana febroary dia mbola izy foana ny rotsakorana isaky ny tolakandro.